Lasao XXL manolotra anao ny vavao mampatanjaka vokarin'ny orinasa star mba ho fafinarita ny fampalalam-baovao ho arahinao miaraka amin'ny lavashkeri ho finaritra ny tontolo andrinao VTI manolotra anao ny fampalalam-baovao. La 4G Patelma vous présente Ni Vavao. Labelcom, Labelcom, la référence en impression numérique, manolotra anao ny Vavao. Labelcom, la référence en impression numérique. Lulain TV safidy tsara indrindra manolotra anao Ny fampalalam-baovao. Professionnels du bâtiment ou particulier, pour vos articles de bricolage et de construction, choisissez Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Pour votre sécurité et votre confort, de nouveaux services, de nouvelles couleurs, de nouvelles stations. Jovena, source d'énergie. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Totosa soamatsara ny fifidianana filoam-pirenena izay efa nandrindray ny vahoaka Madagasikara taona maro lasa izay. Tsy misy anefa ny tonga lafatra na eo aza izany. Azo ambara fa afaka naneho ny safidina ankalalana ny olo-pirenena voasoratra anarana anatin'ny lisam-pifidianana. Maro tamin'ireo ray aman-dreny no safidiny hitondra ny ankohonany hialavoly mialohan'ny fahatongavan'ny fetin'ny Noely sy faran'ny taona eny Analakely. Fialamboly isan-karazany no hita eny an-toerana na ho an'ny lehibe izany na ho an'ny kely. Nitrangana loza voajanahary tsunami tany Indonésie ny sabotsy fo alahady. 20 sy 900 ireo maty ary maheran'ny 700 ireo naratra tamin'izany. Ny fipoahana volkano Krakatoa no nahatonga izany hoy ny manam-pahefana any amin'ny toerana. Ny andinindreo arahanao afaka fotoana fohy. Finaritra tompo kilasy tompoko vafotoana ny vaovao amin'izao alahady alina izao ka manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany any botsika ny vaovao dia totosa soamatsara iny fifidianana filoam-pirenena izay efa nandrindray ny vahoaka malagasy efa taona maro izay tsy misy ny tonga lafatra nefa na izany aza azo ambara fa afaka naneho ny safidiny ankamaroan'ireo olo-pirenena voasoratra anarana tao anatin'ny lisam-pifidianana Antsiprizinjary. Manomboka izao fitoniana sy filaminana no andraindray ny vahoaka malagasy ahafahana miroso marina amin'ny fampandrosoana ny firenena rehefa tena latsaka ankaterena. Ampy izay ny krizy izay nampitsoka ny firenena nanomboka ny taona 2020. 12 taona lasa tokoa ilay nanodikodinana ny voka-pifidianana tsy hifanaraka amin'izay voalaza ny lalam-pandrenana ka niteraka krizy maro teto amin'ny firenena. Hatramin'izao mbola hitadiavan'ireo tsara sitrapo vahaolana mahasarika ny eo amin'ny sehatry ny fampihavanam-pirenena izany na eo amin'ny sehatry ny sosialy, ny ekonomika na ny politika. Tsy mendrika ny barofin'ny fitondrana malagasy intsony ny vahoaka malagasy, efa dodona amin'ny fanandratam-pirenena amin'ny toerana sahaza ho azy, na izany aty amin'ny ranomasimbe indianina, eny hatramin'ny kontinanta afrikanina, maninona moa raha manerana izao tontolo izao. Ny malagasy maro anisa ankehitriny efa ny safidy, ary safidy tsy mihemotra intsony. Safidy matotra no nataony dia ny safidianany ny tanora, olom-baovao, na asa, mahavita azy ary efa ny fanao velorano taminy. Aoka isika rehetra sahijoro, hiaro ny safidy amin'ny fomba rehetra. Manoloana ny mpanoriana mbola mitetika ny tombontsoan'ny orinasany, ny fianakaviany ary ny tenany. Sahimana eo fa ampy kosa zay. Efa mahery ny 20% hatreto ny vokatra voarainy seny ho an'ireo birao fandatsaham-bato manerana ny nosy. Sy mitarika hatrany hatreto ny kandida larina fahatelo ambin'ny folo Andry Rajoelina Antsiprizinjay izay entiny Gaëtan Andriatsilavo. Raha ny voka-pifidianana navoakan'ny seny tamin'ny 7 ariva, birao fifidianana miisa 1,770 sy 4 alina amin'ireo 2,770 alina manerana ny nosy ny voamarina. Izany hoe ny 9,20,700 ny birao fandatsaham-bato manerana ny nosy.
izay nahitana mpifidy 7,704 alina sy rahety sy 4 tapitrisa ary natratra 8 faingo aotra 5 isanjato ny tahany fandraisana anjara. Mitarika hatrany ny kandida Andry Rajoelina ary manana vato ray sy 707 alina sy 2 hety sy 2 tapitrisa, izany hoe manana salanisa 5 faingo aotra 5 isanjato. Ary eo amin'ny faharoa kosa ny kandida Marc Ravalomanana izay nahazo vato 7,703 sy 3 alina sy 8 hety sy 2 tapitrisa na manana ny salanisa 4 faingo 5 isanjato. Raha ataony kajy tsotsotra, misy elanelam-bato hatrany amin'ny 8,700 sy 1 alina sy 4 hety eo amin'ny kandida Andry Rajoelina sy ny kandida Marc Ravalomanana. Tratra ny tanjona ho an'ny kandida Andry Rajoelina dia ny azona mpifidy mihoatra ny 2 tapitrisa. Mazava ihany koa raha ny salanisa vonjimaika no jerena fa ny kandida Larana fahatelo ambin'ny folo Andry Rajoelina no lany tamin'ny fifidianana volom-pirenena fihodinana faharoa no tontosaina ny 7 Desambra lasa teo iny. Fa azo antoka ny voka-pifidianana mivoaka eny anivon'ny fobe-toeran'ny kandida Andry Rajoelina ankoatra ny fiarametana miaraka amin'ny eny fotony mampiasa fitaovana maro samihafa ihany koa toy ny angidiby. Izy ireo ahafahana mahazo vokatra aingana raha ny fanazavan'ny solombavamboaka ny Madagasikara voafidy tao Vohipeno. Iona saina. Ny fiarametana miaraka amin'ny eny fotony amin'ny alalan'ireo mpanohana sy solotena ny kandida Larana fahatelo ambin'ny folo Andry Rajoelina no isan'ny fomba iray na ahafahana nanangona aingana ireo voka-pifidianana manerana ny nosy ho tonga ny amin'ny fobe-toeran'ny kandida Andry Rajoelina. Ankoatra izay, ny fampiasana ireo fitaovana sy teknôlôjia ahafahana mahazo ireo voka-pifidianana raha ny fanazavan'ny solombavambahoaka ny Madagasikara voafidy tao Vohipeno. Fa misy moa ny lamina zany miangavy amin'ny ekipa ny arénan juridique dia izahay fa manana antenne isaka ny commune dia ireo antenne isaka ny commune ireo zany no miteny amin'ny délégué du vote isaka ny bureau du vote ateny amin'ireo antenne ny PV dia eo zahay no maniraka olona maka an'le PV satria ny tanjona dia ao agnatin'ny 20 ora io eo 20 ora tokony tonga daholo no résultat définitif zany anivon'ny district anankiray. Ny Vohipeno ny tonga aty zany amin'ny arénany 149 sur 149. Manana endrika anankiroa ny omaly zao dia nisy ny hélicoptère angidibina lefa ny aréna naka tamin'ny zone faritra tena lavitra tonga tagny Manakara zareo fa izahay moa niakatra ty tanàna misy ny tonga ny vokatra agnaty sasany marina zay sao sa. Aorian'ny fahazahoana ireo vokatra avy amin'ny birao-pifidianana, fokontany, commune, distrika sy faritra maro manerana ny nosy, misy ny fanamarinana sy ny fampitahana ataon'ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny ao amin'ny fobe-toerana raha ny fanazavana. Araka nefa notanterana taminao teto amin'ny fampalalam-baovao, tsy mifanalavitra amin'ny vokatra vonjimaika avoakan'ny Voamera Maleotena misana ny fifidianana, ny vokatra avoakan'ny eo amin'ny fobe-toeran'ny kandida Andry Rajoelina. Manatombo kosa izy ireo amin'ny voka-pifidianana voaray. Tsy tokony angatakandro na hoe amin'ny fotoana ny fampelezakevitra ihany ny fanampiana sy ny fanomezan-tanana ahafahana mampandroso ho ny IRD ao amin'ny boriboritany fahadimy tamin'ity androany ity. Izy ireo izay nanaratra ny tondra teny fisaorana ho an'ny vahoaka izay nambitany adidany ny 9 ny volana Desambra lasa teo. Gaëtan Andriatsilavo. Maro ny resaka mandeha sy ny fampiatsiana etsero eo am-piandrasana ny valim-pifidianana amin'izao fotoana. Efa maro ihany koa ankilan'izay ireo miantso ny vahoaka malagasy ho tony ka tsy ho voafitaka na voatarika amin'ny fanakorontanana izay mety hiteraka krizy sy fahantrana lalina eto Madagasikara. Nanamafy io fiantsona fitoniana io ny IRD ao amin'ny boriboritany fahadimy androany ary nisaotra ny vahoaka rehetra izay nandray anjara feno tamin'ny fifidianana na teo amin'ny fanefana ny adidy na teo amin'ny fanampiana sy ny fanaraha-maso ny voka-pifidianana. Eto zay dia manararaotra aloha ny misaotra ny mpifidy rehetra tao anatin'ny fanefana ny adidy. Isaorana dia isaorana tokoa satria matoa tonga amin'izao tanjona izao izay mbola marina aloha fa mbola tsisy vokatra ofisialy fa efa hita taratra eny ihany amin'ny raha vokatra mivoaka avy eo amin'ny CENI dia eo ianareo mpifidy izay tonga nandrosaka ny vato. Fa raha tsy nisy ianareo nandeha nanohy ny safidy nanohy ny adidy dia tsy ho tratra ny tanjona. Dia manaraka an'izay dia misaotra indrindra an'ireo mpifidy ireo zay manararaotra ihany koa zay ny mirary sady ho fety feno fahasambarana ary ho fety feno fiadanana amin'ny fahatrarana izao fetin'ny Noely izao. Na eo aza ny fetin'ny Noely sy ny fetin'ny faran'ny taona, tsy tokony andro fotoana isika amin'ny fifanampiana sy ny fifanomezan-tanana ho an'ny fampandrosoana raha ny fanazavana. Ambaranay ombenimbeny moa fa ny fampandrosoana na ny fanentanana dia tsy miandro fotoana izany
ka navita aza amin'ny fifidianana dia tonga manatateraka sy mifanetsiketsehana hatrany ihany izay fa tsy hoe mivalina miaraka amin'iny fampielezan-kevitra sy ny fifidianana iny no natao izay eto moa zany a tena avy eo amin'ny ekipa ny TGV sy ny IRD zany eto daholo ireo topo politika ireo a izay hoe miara-dalana sy miara-diatrany ary porofonay fa izahay a dia mbola tsy ao anatin'ny fifidianana ihany fa amin'ny zavatra rehetra izay mandeha sy mitranga eo a dia fametanana sy mifanolotanana foana hatrany hatrarana amin'ny tanjona. Araka izany no tanterana androany ny lalao famaranana baolina kitra izay nokarakaraina teny amin'ny boriboritany fahadimy. Samy nazo loka avokoa ireo rehetra nandray anjara tamin'izany. Ny fampitezana ary ny fanomezan-tanana ireo tanora tsy ho variana amin'ny zava-matomelona no tanjona. Lafy mavao hafa kosa indray dia anisany mampahazovana ny alatrombo sy ny fanadiovan'omby alatra eto amintsika ny fanaovan'ny tompona ndraikitra sasatsasany fitadiavam-bola amin'ny famarotana ny fiche individuelle de bovin. Ny lalàna no tokony mafisina raha ny fanazavany tale national ny trano prity pirenena. Fanadadiny Fezora Valy. Tsy azo iainana intsony ny fanararotana fitadiavam-bola ataon'ny tompona ndraikitra eny fotony amin'ny fanaovana bizina maloto ny famarotana ny FIB na ny fiche individuelle de bovin. Izay no fitaraina ny vovona ny tantsaha-piompiomby any amin'ny faritra Bonglava. Ny FIB izay misy mahatratra hatrany amin'ny 400 ariary isaky ny omby any amin'ny faritra sasany. Ity tranga ity izay isan'ny mampahazo vahana ny alatromby sy ny fanadiovana omby alatra. Io tsy hoe olona avy any anaty ala ny dahalo dia manafika tanàna dia aiza ny miaramila, aiza ny kalaka, aiza ny helikoptera. Raha vao zay no approche dia diso zay. Fa ny asan-dalo dia tambazotra. Miainga avy ety amin'ny Primerie Nationale zao ny taratasy fanadiovanombokalatra reny, ahoana ny ametrahana système iarovana an'io. Satria tonga any amin'ny lehibe ny faritra dia makany amin'ny chef de district dia miparitaka any amin'ny délégué mpanjakana. Io nefa misy marché, misy lalana parallèle tsy mandeha amin'izay voie normal zay fa lasa varomaizina ny FIB. Ankilany ialana amin'ny fifanasoketana ny lalàna no ilana fanamafisana ho ny tale nasionale ny trano printy pirenena izay mamoaka sy mivarotra ny FIB. Ary io tokony mba misy texte mametra tokony salamizao ny vidin'ny FIB isaky ny faritra tsirairay mba tsy mahazo mihoatra an'ity. Sasany tena miopapana any. Ary raha tsika sasany 300 000 ariary, sasany 400 000 ariary fa le boky vidina 65 000 ariary tsy minay. Mitaraina le olona inona moa ny ataony amin'ny Primerie Nationale teny amin'ny fitondram-panjakana zay maefa. Zay tsy afaka hiditra mihitsy hoe tsomenay iry na tsomenay iry satria tsy andraikitra rehefa mamboatra ny anay dia mivarotra. Zay koa mamely tena. Mino angambany fa isan'ny lahara-pahamehy an'izay filoham-pirenena izay ho lany io izy. Raha ny fanazavana trany efa nisy ny fanitsinana ny reforme natao mikesika ny fahazoana sy ny famarotana ny FIB saingy ny didim-panjakana fampiarana na ny arrêté d'application no mbola andrasana hatramin'izao. Ny sehatra ny fandriampahalemana sy ny asan-dahalo izay lany ny vahoaka sy ny tantsaha vahaolana aingana sy maharitra ankehitriny. Raha ny antotanisa ny taona 2024 manodidina ny 4 hatramin'ny 7 tapitrisa isa ireo omby manerana ny Madagasikara. Ny faritany Toliara no manana ampahany betsaka indrindra amin'izany izay manodidina ny 105 sy 2 tapitrisa isa, izany hoe 5.2 isanjato ny omby manerana ny nosy. Tonga eto amin'ny fotoanany dokavarotra isika aorianan'izay natatsika ny ambiance eny Analakely eny amin'izao akatoko ny fety izao feo ihany koa ny vokatry ny Gold Top 20 amin'ny taranja rugby. Rehefa aveo ary. Talona dia mirary fety samatra ho antsika malagasy rehetra.
La route ne sera plus jamais la même avec Jovena. Vivez de nouvelles expériences. Faites confiance à la qualité de nos carburants premium et à la sécurité de nos cartes de paiement Énergie Plus. Profitez de nos grands espaces de stationnement et de tous les services dont vous auriez besoin. Venez découvrir nos nouvelles boutiques. Faites-vous plaisir avec une pause bien méritée dans nos points chauds. Pour votre sécurité et votre confort, de nouveaux services, de nouvelles couleurs, de nouvelles stations. Jovena, source d'énergie. Dans mon quotidien, j'ai besoin d'Internet en permanence. Pour mes recherches, mes mails, pour être à la page des actualités, mais aussi pour communiquer avec mes amis. Et après une longue journée de travail, quoi de mieux que de se détendre devant la télé à regarder ma série préférée, tant qu'elle n'est pas occupée par le match de foot de mon mari ou les dessins animés de mes enfants. Tout ça grâce à Blue Line. Profitez de la box 4G Blue Line connexion illimitée et le décodeur Blue Line TV avec toutes les chaînes à partir de 169 000 arrières par mois. Zava-baovao indray ao anatin'ireo lavashkiri ankafizinao. Ny lavashkiri vaovao izay efa be calcium azy vitamine amin'izao fotoana izao dia mbola miampy fer indray. Ilain'ny ankizy amin'ny fampiasana vatana sy saina entifana ny lehibe ihany koa ary. Matsiro sy mampazoto homana foana mba ho fafina rehetan'ny mpianakavy. Lavashkiri ho finaritra ny tontolo andronao. C'est vraiment la fête avec Blue Line. Vous voulez la télé de Blue Line pour les fêtes? Le décodeur est à 0 AGH avec toutes les chaînes. Vous êtes déjà client Blue Line TV? Réabonnez-vous maintenant et profitez de toutes les chaînes pendant les fêtes pour seulement 40 000 AGH. Et c'est pas fini. Si vous voulez aussi la connexion 4G illimitée, Blue Line vous offre la box 4G à 0 AGH. Alors, profitez-en maintenant jusqu'au 15 janvier et vivez des fêtes inoubliables avec Blue Line. XXL asehoy mitanjakao zava-pisotro mampatanjaka vokarin'ny orinasa Star. Waouh! C'est vraiment la fête avec Blue Line. Vous voulez la télé de Blue Line pour les fêtes? Le décodeur est à 0 AGH avec toutes les chaînes. Vous êtes déjà client Blue Line TV? Réabonnez-vous maintenant et profitez de toutes les chaînes pendant les fêtes pour seulement 40 000 AGH. Et c'est pas fini. Si vous voulez aussi la connexion 4G illimitée, Blue Line vous offre la box 4G à 0 AGH. Alors, profitez-en maintenant jusqu'au 15 janvier et vivez des fêtes inoubliables avec Blue Line. VTI, une société de conception, de fabrication, d'installation de portes et fenêtres en aluminium, volets roulants, rideaux métalliques, vérandas, ainsi que vente de vitres et tôles, vous propose la gamme de produits adaptés à votre projet et budget. Profitez d'une remise de 10% sur les menuiseries en aluminium et volets roulants du 2 au 31 décembre. Et rendez-vous chez VTI à environ 150 mètres de Galanat à la Tamati. VTI, prêt à vous servir. Araky nitatsika teo iny tantara-pitiavana PS I love you izay indray no orana tsara raha tsika anioalina eto amin'ny Cool TV. Fa ny aniozatsika ny vaovao kosa indray dia hanomboka rampitso hivatana eo amin'ny fandarana Sokol ny fisariana. Ny olona tsara vitana azo loka isanandro ao anatin'ny lalao Noël pour tous. Izay manomboka rapitso andrika hatramin'ny sabotsy ho avy izao. Afaka mandray anjara avokoa ny mpijery sy ny mpankafy ny Cool TV FM rehetra manerana ny nosy. Loka maro moa no zaraina amin'ny zany ary tsy misy fepetra manokana. Arahoary ny fanampanazavana.
Araka ny efa nahafantarana ny Cool TV hatramin'izay indrindrindrindra nanamarika tamin'ity taona 2024 ity dia tsy mitsahatra ny manome fahafa-po hatrany izay ho an'ny mpanaraka ny Cool TV sy ny Cool FM mazava ho azy indrindrindrindra ny any amin'ny faritany ary ihany koa ny eto Antananarivo ka ho amin'iny herinandro izany hoe manomboka amin'ny alatsinainy 24 ny volana desambra izao hatramin'ny sabotsy 27 ny volana desambra dia ho mariantsika ny fety krismasy sy ny farantaona ary ny hatrehana ny taom-baovao sady ihany koa amin'ny alalan'ny fanomezana loka marobe ataontsika hoe fanomezana mihitsy moa izy fa tsy loka satria mandray anjara fotsiny ianao dia tsy mila hoe mandany vola be na ohatrany ahoana sy ohatrany ahoana fa amin'ny alalan'ny fandarana sokola no anaovantsika azy miditra amin'ny page Facebook ny Cool TV FM dia rehefa tafiditra ao ianao dia misy publication Noël pour tous dia migeme an'iny publication iny dia rehefa avy eo manao commentaire ohatra hoe joyeux Noël na tratriny Christmas izay mampientakentana ny fotsika ao ary ny fisarihana dia misy foana isan'andro ka mivantany eo amin'ny fandarana sokola no anaovantsika izay fisarihana izay tsy latsaky ny 10 isan'andro ny mahazo loka aloha amin'io fa dia mariana eto izany hoe tena fahafa-po be mihitsiny rehefa manana accès amina Facebook fotsiny ianao ka tafiditra ao anatin'izay page Facebook ny Cool TV Cool FM izay dia afaka manao an'ilay dingana ny tany saiko teo izany hoe migeme an'ilay publication mametraka commentaire dia efa tafiditra ao anatin'ny mpandray anjara ianao ary isan'ireo tsara vitana omena anareo ilay loka zany raha ohatra ka voasarika ny anaranao ao anatin'izay fisarihan'izay marianay hatrany fa ny loka hozarainy eto dia ampahafantarana foana ao anatin'ny fampahafantarana meloa moa zany na ny bande annonce tany sainao daholo ka zay ataontsika hoe zay voatanisa ao zany dia ho hitantsika eo daholo mivantana eo daholo ny fisarihana ary apahabe maso tsy akanafinafina eo fa tonga dia mivantana ao anatin'ny fandarana sokola ho andrapitso alatsinainy zao dia misy ny kilalao ohatra hoe trottinette misy ihany koa ny voiture motorisée ny voiturette ny kilalao malaza indrindra amin'izao fotoana izao dia ny Aerox voiture eo ihany koa ny t-shirt maro samihafa ny carte akory milalao PDP tsy ary voatanisa eto daholo fa tena maro dia maro izy ireo dia manasantsika anaraka tsy tapaka ny Cool TV sy ny Cool FM ary indrindrindrindra ihany koa ny page Facebook ny Cool TV sy ny Cool FM dia eto ihany koa izay dia efa misaotra sahady ny mpanohana ny fandaharana rehetrarehetra ny mpiara-miasa ny Cool TV sy ny Cool FM rehetra eny fa na ny mpiara-miasa rehetra nandritry ny taona 2024 raha sy ireo mpanohana rehetra dia efa isaoranay eto avokoa izany rehetra izany. Fa maro tamin'ireo ray aman-dreny safidy ny hitondra ny ankohona ny alavoly mialohan'ny fahatongavan'ny fetin'ny Noël sy ny farantaona eny Analakely eny. Fialamoly maro isan-karazany moa no hita eny an-toerana na ho an'ny lehibe izany na ho an'ny kely io no nasaina. Ankoatra ireo nisafidy ny sitaka ny renivohitra amin'izao vanim-potoana ny fialan-tsasatra ny Noël sy ny farantaona izao. Maro ireo nisafidy ny andro androany hitondra ny ankohona ny alavoly teny Analakely. Raha ny zava-nisy teny an-toerana nahitana fialamboly ho an'ny sarangataona rehetra. Fialamboly ho an'ny ankizy dia mianaka zao izay zay vady dia zafokelinay roa dia zanakay vavy ray mahafinaritra be mihitsy tena mahafinaritra ho an'ny ankizy aloha sady mampisoka-tsaina ny ankizy efa leo an'ilay rotorotom-piainana isan'andro konkoa dia aleo mamankatỳ. Samy manana ny paikady hoentiny mandrindra ny hoenti-manana hiatrehana ny krismasy sy ny farantaona ireo fianakaviana. Iny ilay hoenti-manana zany mbola zany mbola manomana amin'izao e. Manda 100 000 ihany aloha nentinay. Ny androany aloha zany tsy dia hoe misy enti-manana manaona fa mifiresy izay kilalao andrey fotsiny fa ny krismasy zany ny ankalazanay ny noelinay dia ny talata ihany ny amin'ny krismasy. Raha amin'ny anahy zao tiany daholo izy dia hitanao ny enti-manana tsy maintsy jerevana tiany daholo izay le kilalao rehetra tiany daholo hitanao mahakizy anazy koa dia alao izay ihany angamba dia vadika hafa indray izay avy eo vadika kilalao. Manomboka amin'ny 200 ariary ny kilalao sy ny fialamboly raha ho an'ny eny Analakely. Ankoatra ireo kilalao
misy ihany koa ireo karazan-javamamy mahafinaritra ny ankizy. Fa tontolon'ny rugby kosa indray gold top 20 votsitra teo ampelantanan'ny FTM manjaka ray ny anaram-boninahitra tamin'ity taona ity raha laviny Kosfa nandritra ny lalao famaranana izy ireo tetsy amin'ny kianjan'ny Maki Andotapenaka tamin'ity androany ity teny toerana Henri Florio. Tontosandroany tolakandro tetsy amin'ny kianjan'ny Maki Andotapenaka ny lalao famaranana ny fadiana ny tompon-dakany Madagasikara gold top 20 mada eo amin'ny baolina lavalava votsitra teo ampelantanan'ny FTM manjakare Dakar ny anaram-boninahitra tamin'ny teto ampilalaovana ity raha laviny ekipan'ny Kosfa tamin'ny 9-20 no 3-20 tany amin'ny ora farany izy ireo ny famaliny fanafina teo amin'ny rotonta nanjaka ny afanganam-pandeha sy ny baolina nateran-tanana ho an'ny ekipan'ny Dakar ny ekipan'ny Kosfa kosa nitondra fanafina tao anatin'ny pacte avant izy ireo zay manana mpilalao manana vatana nangotrokoroka tanteraka ny fiona teo amin'ny rotonta ireto ekipa rotonta ireto zay samy mifankalala tsara ny FTM manjakare no nibatana aram-boninahitra tamin'ny taondasy valon-kafotry no namalia ny ekipan'ny miaramila izany tamin'ity taona ity. Mafy dia mafy araka izany hoe final championnat Madagasikara zany tsatsany tanjona tsy maresana intsony napetraka hatrany amboalohany ny fifananana ity zahay champion tany ala réunion dia napetraka hoe tsy maintsy champion zay dia tatsany tanjona ka mapetraka sahady eto ny fametsahana ny tanjona ny faharoa dia no azomena anamboninahitra eto amin'ny OCE india. Ireto ekipa rotonta ireto izay isolotena ny Madagasikara eo amin'ny fiadinany tompon-daka ny ranomasimbe indiana top 6 ROI amin'ny taona 2014. Teo amin'ny larana fahatelo kosa ny TFA naty azo raha nandavo ny ekipan'ny FTA Andavamamba. Fa eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia nitrangana loza voajanahary tsunami tany Indonezia ny sabotsy fo alahady 20 sy 200 ireo maty tamin'izany ary mahery ny 700 ireo naratra fanendina. Miasa mafy ireo mpamonjy voana mitady ireo niarambona tamin'ny tsunami nitranga nialy ny sabotsy fo alahady tany amin'ny Bonton any Indonezia. Trano sy hôtely fiandraisam-bahiny mahery ny zatony lasibatry ny onja mahery vaika ka nafatesana olona 20 am'zato ary naharatrana olona mahery ny 700 ary ampolony kosa ireo tsy hita popoka. Mbola matahotra tanteraka tamin'izay ny tsena Omaly nahita onja be ka tonga dia niazakazaka izay menakavy. Nanaitra ny mponina tamin'ity faritra mpifeny mpizahatany ity nahitany ireo vaga be tampoka. Mbola tratra ihany ireo nitsoaka tamin'ny fiarany fa nifatratra tamin'ireo trano maro samihafa. Teny amin'ny sisin-dranomasina akaiky ny Détroit de la Sonde mampisaraka ny Détroit sy Sumatra no nisy izany tsunami izany. Nanamafy ireo manam-pahaizana na favokatry ny volcano nipoaka na tonga ny tsunami io. Ireo capteurs sismika no nahafantarana fa nisy zava-miseho anatin'ny ranomasina ao. Vao marika araka ireo zavatra azo ireo fa fipoahan'ny volcano tao amin'ny nosy Krakatoa no nahatonga iny tsunami iny. Ny volcano Krakatoa dia iray amin'ny ireo 17 am'zato volcano mbola miaina any Indonezia. Firenena izay ao anatin'ny ceinture de feu de la Pacifique izay sehoana horohorontany matetika. Raha tsy ahivana ny septambra lasa teo no nisy ny horohorontany mahery vaika tany an-toerana tao amin'ny tanànan'ny Palu izay nafatesana olona tsy latsaky ny 2,000 sy 5,000 tsy hita popoka. Dia iny maresaka iraisam-pirenena iny manakatao vaovao tamin'ity alina ity ankasitrany ianao nanaraka izay sova-magnitro dia velominy fodalo tompoko.
Blue Line TV safidy tsara indrindra nanolotra anao teo. Ny fampalalam-baovao Labelcom impression. Narahinao teo ny fampalalam-baovao niaraka tamin'ny Labelcom, la référence en impression numérique. La référence en impression numérique. Batimax vous propose sa gamme de luminaires rustiques en suspension avec applique pour tous les modèles à 70% de remise. Offre valable jusqu'à épuisement du stock. Alors, n'attendez pas. Batimax, la qualité au meilleur prix. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. La 4G Batelma vous a présenté Ny vaovao. Pour votre sécurité et votre confort, de nouveaux services, de nouvelles couleurs, de nouvelles... Narahinao teo ny fampalalam-baovao niaraka tamin'ny Jovena, source d'énergie. Narahinao teo ny fampalalam-baovao niaraka tamin'ny VTI, prêt à vous servir. Narahinao teo ny fampalalam-baovao niaraka tamin'ny Lavage Kiri, mahafinaritra ny tontolo andronao. Lasso XXL nanolotra ho anao teo ny vaovao mampatanjaka vokarin'ny orinasa Star.